samboaravoary ny raharam-pirenena ary dia nivoaka tamin'ny fangina ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny FFM manana sosikevitra ity androm-panjakana ity ialana amin'ny krizy ateraky ny fifandrohitana eo amin'ny rotota. Hoy ny fahendrena razantsika ny fihavanana tonjea fosy vao tsy ala kasokasoka tonta tsy ala dromodromo noho izany voalohany manainga ny sampy androm-panjakana iroso ny fanatonana sy fifampidinihana mba hamerenana ny fiainam-pirenena milonina. Faharoa ny miangavy ny malagasy vaky volo sy ny revelona rehetra mba hifantoka ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny firaisan-kina sy ny filaminana satria izay misaraka fasika izay mitambatra vato. Fahatelo ny FFM dia miroso hatrany araky ny andraikiny amin'ny fitariana sy fitadiavana vahaolana ho ny tombontsony ny vahoaka malagasy ka androso sosikevitra anatanterahana ny fifampandinihana sy ny fanatonana. Natoky zahay fa tsy ho antso atao anefitra izao fa antso ho an'ny fitiavan-tanindrazana araky ny tarigetranay hoe malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso.